ry vahoaka malagasy eo anatrehany raharam-pirenena mitranga amizao ao an-tanindrazana, eo anatrehany zava-mitranga rehetra zay tsy mivoana amireo fanambarana rehetra efa nataoko dia manao zao fanambarana izao ny tenako. Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, Andriamatoa Mamy Vatomanga, tsy anareo amin'ny rahalahy Madagasikara, tsy miendrika iainana fiainana ohatran'io ireo vahoaka ao an-tanindrazana. Ary nanandefa olona ao aty la Frantsa reno Andriamatoa Vatomanga ifampiraraha amin'ny diaspora zatsy voavidy, zatsy matinao. Ianao sy ny complicenao no isoro ay any ampigadrana. Zay ray terroriste na za nanareo amin'ny rahalahy, zay ray manao association de malfaiteurs na iza nanareo rylahy, namozako ny aiko ary tsy maintsy miova amin'ny firenena. Misy natao entetin'Andriamaromana natao novonoina satria niady ho an'ny madinika ho an'ny tanindrazana. Misy natao hoe kapitaine Thomas Sankara tao voaka ataon'ny Akademia Miaramila. Izay nalany kapitaine Ibrahim Traoré tahaka mba hanavotany ny firenena ary avitra ny firenena ary tsy maintsy avitra koa ny tanindrazana. Ry vahoaka malagasy, manomboka zao iteny aminareo isan'andro aho, mizara roa ny zavatra teneniko isan'andro. Voalohany ny ampamoaka, faharoa ny toromarika rehetra. Anomboana azy ry mpiasam-panjakana ajanony ny asa, ry mpianatra ajanony ny fianarana. Tsy anaiky tsony tsika raha tsy tafarina ny firenena ho an'ny tanindrazana. Salut daholo indray aloha manao vidéo satria mandinika le resaka grevy ny mpiasan'ny jirama dia misy zany hevitra maro, misy manohana, misy manohatra. Dia ny tiako fiaviana zany amin'le resaka fototra hoe tolona fotsiny zany ny zavatra fantatsika rehetrrehetra, dia misy le atao politikan'le zarazara ao anjakana. Rehefa misy zarazarana zany mitranga eo amina vondrona dia afaka manjaka ireo mpanjaka. Dia zavatra efa fantatra zany tsy ampianarina intsony. Fa mety mila takarintsika lalindalina kokoa dia momony tsika avy aty amintsika vahoaka, satria zay vahoaka inona moa atao hoe vahoaka? Ny vahoaka dia fitambarana sokajy be da be. Ao anatin'ny vahoaka misy mpianatra, ao anaty vahoaka misy mpandraharaha, misy eo mpampianatra, misy eo mpisehatra amin'ny resaka fitsaboana, misy eo mpiasan'ny jirama, mpiasan'ny herma. Dia vahoaka zany tsy hoe zavatra bolongany anankiray, fa misy ao anatiny eo misy zavatra maromaro mitambatra fehezina amin'ireo vahoaka. Ny tiako aviana amin'izay dia zao, misy milaza hoe ny mpiasan'ny jirama tsy miady ho amin'ny vahoaka. Izy tsy misy hoe ndeha mpivarotrana nandeha hiady ho an'ny pharmacien ohatra na ho an'ny ordre des médecins, fa samy io samy mitolona eo amin'ny andraikitra nomena azy, samy miasa eo amin'ny andraikitra misy anazy dia samy mitolona eo amin'ny andraikitra misy anazy dia fitambaran'ireo rehetrarehetra ireo manome tolom-bahoaka. Ka raha miady ho an'ny statut ny mpiasan'ny jirama dia satria izy anisan'ny vahoaka, izy sy ny vady aman-jana sisa dia manao anaty tolom-bahoaka izy. Dia ianao koa ry amin'ny fampianarana mitolona ho anao ny mpianatra mitaky ny greviny sy ny bourse sy isan-karazany dia mitolona ho an'ny sokajy misy azy izy dia ao anatin'ny tolom-bahoaka. Noho izany tsy afaka mitenitsika hoe tsy tolom-bahoaka fa tolon'ny mpiasan'ny jirama, satria ianao ao anatin'le ianao raha manana ny tolona anao koa ianao raha mifandrindra amin'ireo dia ny fitambaran'ireo no manome vahoaka, dia ny fitambaran'ny tolon'ireo rehetrarehetra tolom-bahoaka. Noho izany tsika raha mialangalana hoe mpianatra fotsiny miady sisa fa tsy tolom-bahoaka io dia tsy mahomby mihitsy izy fa mahomby ny zarazara ao anjakana. Noho izany mila mandinika tsika amin'izay hoe inona mahasamy hafa ny hoe mpiasana orinasa iray sy le hoe orinasa anankiray. Matetika ny orinasa anankiray dia représenten'ny mpampiasa sy ny mpitantana anazy, reny le orinasa. Fa ny mpiasa indray hafa mihitsy ny mpiasa, tsy tena hoe représentatif an'le orinasa izy amin'ny satria izy tsy décisionnaire izy fa mpanatanteraka. Dia averiko amin'ilay hoe rehefa mitolona zany le vahoaka mila
faritatsika tsika ny vahoaka mpanao tsara dia rehefa mitolona ho an'ny asa fanaovana tsara dia ao anatin'ny tolom-bahoaka zay fa tsy hoe zany andeha hitolona ho an'ny andrasana hitolona ho an'ny tonga dia mitolona ho an'ny dokotera iny fa eo no mahatonga ny zavatra ray kosa nefany a ny leadership na ny fitantanana ireo mpitantana tolom-bahoaka zany ireo mahavita mampivondrona n'ireo rehetrarehetra ireo tombontsoa isan-karazany paritaka ireo vondrona anatin'ny anankiray iny le tena hoe mpitantana tolom-bahoaka satria iny no ohatrany hoe taratry le vahoaka ohatra hoe représentatifana le fitambarany be da be eo iny ny tsy misy eto amintsika zao hoe mahavita mampivondrona azy fa tsy hoe le tolona ny tsy tolom-bahoaka fa le mampivondrona le tolom-bahoaka ny tsy misy dia asa moa zany hoe iza ny mahavita manao an'izay a inona ny takinanao izay resaka hafa indray zay feziko le izy mizarazara ao anjakana mazava ho azy tsy maintsy hoe ampamisy hoe nareo miaramila nareo civily sy ny ohatr'izany sisa dia ampisaraka ny vahoaka izay fa nefa ny vahoaka dia fitambarana akolafiny maro ireo no manome hoe vahoaka ka nao izany ny tsiray samy miady amin'ny toerana misy azy a samy manao ny asa tandrify azy a dia izay no manome tolom-bahoaka sur Soudan Atsimo, Yemen ary Afghanistan sisa ny firenena ratsy toe-karena resin'ny Madagasikara. Fa efatra amin'ny firenena manana vahoaka mahantra sy sahirana eran-tany indrindra i Madagasikara ny taona 2024 ary tsy nivoatra izany hatramin'izao. Ny taona 2024 dia 5 taona tao aorian'ny nahatongavan'ny mpitondra ankehitriny teo amin'ny fitantanana ny fireneny. Tarehimarika sy fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena izany amin'ny tany arena miditra amin'ny isambatan'olona dia ny PIB. Firenena ravan'ny ady maharitra, ady hatrano maharitra, tsy fandriam-pahalemana, niaran'ny ankivy ara-toe-karena, ireo no niraisan'ireo firenena telo voatanisa isanarana ireo ka isan'ny mampahantra azy. Rehefa atao kosa ny fikarohana mikasika ny Madagasikara dia miverimberina ny hoe gouvernance faible et corruption, izany hoe lesoka lehibe eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny kolikoly. Ambany ny fahatokisan'ny mpampiasa vola noho ny tontolo ara-toe-karena. Ambany 2% hatramin'ny 4% isan-taona ny taux de croissance tamin'ity fitondrana TGV ity. Ho an'ity taona 2024 ity izao 3.7% ihany ny fitomboana ara-toe-karena ho an'ny Madagasikara. Lavitra ilay 5% nambaran'ny gouvernemanta ary mbola ambany ny 4% tamin'ny taon-dasa. Fiemorana izany, ambany ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana, miatraika mafy amin'ny ponina ny olana ny toetrandro, ambany dia ambany ny kalitaon'ny fampianarana, ny fiahiana ara-pahasalamana sy ny fitsinjovana ny olombelona, hoy ny fanadihadiana sasany. Tsy misy ahafahana mahita ny fandrosoana vetesin'ny mpitondra TGV sy ny pombazy noho izany ny tondro ara-toe-karena samihafa misy amin'izao fotoana izao. Ny fizarazarana ankoanina mandalo sy ny fampilaharana ataon'ny mpitondra isaky ny vory-vahoaka sy ny isaky ny misy propaganda rahateo dia manapirofo ny fahamarinan'ny fahasimban'ny toe-karena sy ny fidinan'ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Ny tena mahazentana dia tsy faneken'ny mpitondra sy ny mpanohana azy mihitsy fa misy olana amin'ny ampahany betsaka avy amin'ny fitondran'izy ireo ny firenena no mahatonga ny zava-misy tahaka izao. Tsy misy fiaraha-mitantana azo anliana na korontana politika azo atao felana bala, tsy nisy gouvernemanta nahitana ny solotenan'ny fanoherana. Ny herinaratra ohatra isan'ny tondro re fitarafana ny fandrosoan'ny firenena sy ny fahasalaman'ny toe-karena, fa ny tolotra mikasika ny herinaratra no isan'ny ratsy indrindra hatramin'izao eto amin'ny firenena. Tsy nitohy mandrakariva ny famatsiana ny vahoaka amin'ny resaka jiro sy ny rano, ny sata vaovao ifandroritana no hoe mirona sa tsy makany amin'ny privatisation. Tamin'ity herinandro ity, raikitra ny fitokonana ary miantso ny minisitra ho tonga enisoany erana izay anaovan'izy ireo fitokonana ny mpiasan'ny jirama. Ireo mpiasan'ny jirama mijoro indray moa no lazaina fa manakana ny vahaolana hoy mpitarika ny fikambanana RCR atolona Lazara Zafiarson, nefa ireo mpiasa ireo no mahajirama ny jirama fa ny ankoatra ny mpiasa efa tsy an'ny gasy intsony. Efa ela ny mpiasan'ny jirama no tokony nijoro hoy ity mpanao politika mivohy ny fanovandrafitra ity. Toy izany ihany koa ny filohan'ny Anjomara sy Rivobaovao izay vao aingana no naneho hevitra mikasika ireo olana ara-toe-karena lehibe iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao tao aoriana ny resaka TVA 20% alaina amin'ny zanabola.
Malagasy maro hoy ity mpitarika politika ity no efa very asa noho ny fanakatonana orinasa, ny tsy fisiany ny fifaninanana madio, ny redressement fiscal tsy ara-drariny ary ny tsindry azo lena tao amin'ny mpandraharaha sasany. Voatsy akory izay ny filohan'ny antoko MTS Roland Ratsiraka no nilaza fa mandainga ny mpitondra mikasika ny raharaha intoxication alimentaire. Ity raharaha ity izay tsy misy fanazavana mahatoky sy ara-potoana amin'izao na dia mbola niampy azy ny isan'ny maty tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity. Ny fahafatesana tahaka ny tany Ambositra izay nampivoaka ny pretra sy ny ray aman-dreny ara-panaty any an-toerana tamin'ny fanginany, mitaky ny hoe ambara ho aminay vahoaka izay tena marina mba ilaminany ny sain'ny olona ka mba tsy isian'ny afatifaty fahatan'ny mponina. Manomboka mitambatra ny feo ka hatramin'ny KMF Konoe izay tsy heno matetika raha tsy resaka fifidianana no nampanely lakilosy, mitaky ny mangarahara mikasika ny famoahana izay tena antony nahatonga ity fahafatesan'olona maro ity. Inona marina ny tena zava-misy hoy izy ireo fa dia feno tebiteby lalina sy aiai malagasy na dia manotrina fety amin'ny mandanonana azy. Lasa mampatahotra hatramin'ny mamonjy fetany amin'izao fotoana izao e. Dia fanambaranay ihany koa nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny 9 Jolay teo. Miantso ny fanakaviam-be iraisam-pirenena mba hiombi-kevitra amin'ny hoe stop, aok'izay ny fitotonganana ara-toekarena sy ny fivarinana ara-demokratika izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fitondrana izao. Mandetika ny vahoakany amin'ny fahantrana tsy ahitana lalakivoahana hoy ity filoha teo aloha ity ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny faharatsian'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Rehefa zohina izany, tsy hoe fititehitsikera fotsiny ny an'ny mpisehatra politika samihafa izay miezaka mijery mahitsy ny zava-misy, na fititehitokana sy gré fotsiny an'ny mpiasan'ny jirama, tsy hoe fititehikororoka fotsiny ho an'ny fiarahamonim-pirenena samihafa, ary tsy hoe fititehanenjika akory ny an'ny banky iraisam-pirenena, fa misy zava-misy tsy azo takomana sy tarehimarika tsy azo afenimpenina milaza ny zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy. Tranga izay manam-porofo ny tsy fahombiazan'ny politika mpanjakana ka mahatonga ny fanamarian'ny mpanao famakafakana sasany hoe ny piso lelaka sy ny minimikipy sisa no milaza fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan'ny fitondrana TGV ankehitriny.